ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Sabotsy ny andro avako faran'ny herinandro dia faly miarahabantsika rehetra tratra zany faran'ny herinandro farosady amin'ity volana oktobra ity dia manonona ny fahasoavan'i Jesoa amintsika tsirairay avy. Ny mofinaina voalahatra ny ry avako amin'ity sabotsy folo oktobra ity dia ny bokin'ny tantara voalohany toko 410, tantara voalohany toko 410 indininy fahavalo ka hatramin'ny fahafito. Tantara voalohany toko 410 indininy fahavalo ka hatramin'ny indininy fahafito. Fakitsika amin'ny ran'i Jesoa. Koa noho ireny Filistina fa efa nosorana ho mpanjaka an'Israely rehetra Davida dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha reny Davida zany dia nivoaka hiady taminy izy. Ary dia tonga ny Filistina ka niakahaka teny amin'ny lohasaany rehefa hita. Ary Davida nanontany tamin'Andriamanitra hoe hiakatra hamely ny Filistina va? Hatolotra ao eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehovah taminy, miankara fa atolotra eo an-tananao izy. Dia niakatra nakao Bala-Perazima Davida ka namely azy teo. Dia hoy izy, ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko hiparika toy ny rano vaky. Koa izany no nanaovany anaran'izany tany izany hoe Bala-Perazima. Dia nilaozan'ireny teo ireo andriamany ka tena sain'i Davida nidorana tamin'ny afo. Ary tonga indray ny Filistina ka niakahaka teny an-dohasa indray. Dia nanontany tamin'Andriamanitra indray Davida ka novaliany hoe aza mandeha hanentsika azy fa mivilia azy dia mandehana fa ho tonga eo aminy ianao eo amin'ny tandrifin'ny hazo balsama. Ary raha toa mahare figadogadon'olona eny amin'ny tendron'ny hazo balsama ianao dia minga amin'izay ady. Fa avy amin'izay no efa miainga mialohanao Andriamanitra hamely ny miaramila ny Filistina. Ary dia nanao arak'izay nanadiny Andriamanitra azy Davida ka dia namely ny miaramila ny Filistina hatrany Gibeona ka hatrany Gazery izy. Ary laza ny Davida ny ely teny amin'ny tany rehetra ary nataon'i Jehovah nahazo ny fiainana rehetra ny tahotra ny Davida. Ray masina manamatsiana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny ataontsika hoe fanalahidiny ny fiainana kristianina mihitsy ry havako ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny soatra masina dia manazava fa ny fanahin'Andriamanitra izay ao anatintsika ty amin'ny testamenta vaovao no mampahafantatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fa amin'ity tantara voalohany toko 410 ity dia misy lalana misy fomba toko 410 moa dia misy fomba manokana izay ampahafantarany tompony sitrapony amin'ny mpanompony. Fa inona no nitranga ry havako? Amin'ity toko 410 verset 7 ka hatramin'ny fahavalo ity dia niady izay nataon'i Davida tamin'ny Filistina ka indrona ndresy Davida tamin'ity ady izay nataony tamin'ny Filistina ity. Indrona ndresy izy. Ny fanalahidiny ilay fandresen'i Davida dia tokana ny fanontaniana ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny sitraponao Andriamanitra ka tokony atao? Izay fametrahana fanontaniana ka fanarahana ny valiteny sitrapon'Andriamanitra izay no mahatondra fandresena. Tsy ny fandresena izany no sarotra ry havako, fa ny sarotra dia izao ampino ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny miady akory no fototry ny olana ny tena tantarain'ny boky tantara voalohany niady any dia toka ny fandresena dia conséquence vokatra fotsiny ihany. Fa ny tena tokony ho zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mpino dia fametrahana ny fanontaniana hoe inona ny sitraponao Andriamanitra. Rehefa fantatry ny mpino ny sitrapon'Andriamanitra dia mora ny zavatra rehetra. Hotsika manao hoe amin'ny tantara vaovao 410 ity dia ny ady izay natrehan'i Davida tamin'ny Filistina ny tantaraina eto ka nahazahoany fandresena. Tsara nefa malamaky ry havako ny manao tari-dresaka dia mpiandohana. Fa amin'ny toko 410 dia hafahafa be ny famindran'i Davida. Hafahafa ny famindran'i Davida. Inona no ataontsika hoe hafahafa? Davida dia niteny tamin'ny mpiara-miasa taminy
Niteny tampiara-miasa taminy amin'ny toko fahatelo-ambin'ny folo andininy faharoa tapany faharoa raha ataonareo mety sady avy amin'ny Jehovah Andriamanitsika zany dia andeha isika haniraka faingana any amin'ny rahalahintsika mba amindra ny toy zany dia mba amindra ny fiaran'ny fanekena. Dia naniraka olona zany Davida ho any amin'ny rahalahiny rehetra mba amindra ny fiaran'ny fanekena. Niala avy tany mitoerana zay tsy nanetsehany Saoly azy tsony. Hoy isika manao hoe areo ka hoentsika ty amintsika indray ny fiaran'Andriamanitsika diny vately io fa tsy nahoantsika tamin'ny andron'ny Saoly zany ary ny olona rehetra zay tafangana dia nanaiky anao zany satria marina toy mason'ny olona rehetra izany. Zany hoe tamin'ny andron'ny Saoly nandritry ny 20 taona dia tsy netsika ny fiaran'ny fanekena. Tsy netsika ny fiaran'ny fanekena fa navedan'ny Saoly teo fotsiny tany ambanivohitra tany. Dia Davida kosa nieritreretrany hoe aleo akarina ny fiaran'ny fanekena fa tsy mety zany. Ohatran'ny toy ny tsy miraharahan'ny fiaran'ny fanekena dia tsy miraharaha lay satria ny fiaran'ny fanekena dia ao anatin'ny didy folon'Andriamanitra ka aleo mba alaina ny fiaran'ny fanekena avy any ambanivohitra Kiriata Jearima afany amin'ny toerana lavitra mba akarina ho aty Jerosalema ny fiaran'ny fanekena. Dia nataony Davida ny kenkenina rehetra andininy fahafito toko fahatelo-ambin'ny folo eo no kely ty perikiopantsika mofona ity zany dia nentina tamin'ny sarety vaovao hiala tao an-tranon'ny Abinadaba ny fiaran'ny fanekena ary Oza sy Ahio no nampandeha ny sarety. Taona mo fiaran'ny fanekena vaovao, fiaran'ny fanekena tsy netsika nandritry ny 20 taona aleo re mba anaovana sarety vaovao. Dia natao sarety vaovao ary dia nametrahana olona manokana hikarakara ilay fiaran'ny fanekena. Kanjo no tonga teo amin'ny lohasahan'ny Kidona andininy fahasivy dia asa zay naharony lalana moratsy dia omby no nitarika azy dia saika nazeran'ny omby lay fiaran'ny fanekena. Oza sy Ahio no karakara dia nitoanany Oza ny fiaran'ny fanekena. Kanjo vao nitoanany Oza lay fiaran'ny fanekena dia maty teo anatrehan'i Jehovah Oza. Dia nataony Davida hoe peroza ny lalan'ilay toerana ary dia tezitra Davida. Tezitra tamin'Andriamanitra Davida. Fa inona ty ataonao Andriamanitra? Za mba sahirana mitondra amin'ny fiaran'ny fanekena. 20 taona tsy netsika tao Kiriata Jearima, tsy netsika tao 20 taona. Za mividy sarety vaovao sa nikarakara sarety vaovao. Jerere le izy saika nenjera nitoanany Oza le izy maty ndray Oza nataonao maty. Dia alao Andriamanitra tsy hitondra ny fiaran'ny fanekena io any Jerosalema fa najanony tao amin'ny tokantranon'ny Obed-Edoma lay fiaran'ny fanekena. Andininy fahatelo-ambin'ny folo. Zay le tantara. Dia Andriamanitra tsy nideny mihitsy. Nangina Andriamanitra tamin'ny hoe Davida nanome tsinan'Andriamanitra manao hoe voalohany indrindra tamin'ny andron'ny Saoly tsy netsika. Tsy niteny ianao Andriamanitra. Faharoa anaovako sarety vaovao le izy ary efa saika nenjera no toanany Oza, maty Oza. Inona moa no teneniko anao zany Andriamanitra fa dia zao aleo ny fiaran'ny fanekena hijanona ao an-tranon'ny Obed-Edoma. Mbola ety an-dalana le izy dia efa sanatry zao le mitrangaka iko ve no entiko any an-tanàna any dia najanony Davida tao tokantranon'ny Obed-Edoma. Tao ampanompon'ny Edom zay ny tika teny Obed-Edom. Dia tsy niteny Andriamanitra. Tonga ny toko fahatelo-ambin'ny folo zany hoe tonga ny ady ny fanaovana Davida tamin'ny Israely tamin'ny Filistiny dia io ady indroa mifanesy io. Rehefa nandeha ny ady indroa mifanesy nandresy indroa Davida. Dia eo no mahatonga ny Davida amin'ny toko fahatelo-ambin'ny folo nietreritra eo ohatra misy zavatra tsy tena mazava zany. Ahoana le fiaran'ny fanekena najanoko ny tokantranon'olona any amin'ny tranon'ny Obed-Edoma, tranona mpanompo nametrahako azy. Jereva ny Obed-Edoma tsy marary tsy marikotitra fa salama tsara na dia nitahy ilay fiaran'ny fanekena ary eto indray za Davida mbola nandresy ihany na dia efa tsy nirarahan'ilay fiaran'ny fanekena. Misy zavatra tsy mazava moa Davida. Ary ao aorianan'izay Davida vao nanontany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa inona Andriamanitra? Fa inona ny tsy mety? Dia eo ry avako malala no manazavany hoe ny sitrapon'Andriamanitra, ny fomba hampahafantaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika ny voalohany indrindra dia ny tenin'Andriamanitra.
amin'ny toko fadimy folo amin'ny tantara voalohany dia zava-dehibe zany amin'ny boky ny tantara zava-dehibe ny ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra mba hampandresentsika alohan'ny zavatra rehetra izay ataonao zany indrindra dingana lehibe ao amin'ny fiainanao dingana lehibe manokana amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny asanao amin'ny fiainanao amin'ny fanirianao manontany mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra tsy ampy ny sitraponao Davida dia nanana sitrapo manao tena tiako Andriamanitra raha mba hakisaka ny fiaran'ny fanekena tena maly fitianao tena zao nanana izay vina zay Davida nanana izay vision zay hoe tena tiako mba hiariary ny voninahitra ao Andriamanitra aleo any Jerosalema saingy zao tsy ny fitondrana amin'ny fiaran'ny fanekena miakatra any Jerosalema ny tsy tian'Andriamanitra fa ny fomba nitondrany Davida ny fiaran'ny fanekena no tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria tsy ianareo no tamin'ilay teo dia nasiany Jehovah Andriamanitsika isika fa tsy nitady azy araka ny voadidy. Teo Davida vao nieritreritra hoe kainy nahatonga ny fiaran'ny fanekena na hafaty any oza dia satria kay tokony mpisorona ihany no mitondra ny fiaran'ny fanekena ary tsy hoentina amin'ny sarety ny fiaran'ny fanekena fa lanjaina ny fitondrana ny fiaran'ny fanekena ary alohan'ny amindrana amin'ny fiaran'ny fanekena dia izao mila manamasy tena aloha ny levita rehefa manamasy tena ny levita dia ny levita ihany no mahazo mikasika ny fiaran'ny fanekena fa tsy ny olo-kafa-tsy akory zany hoe fanompon'ny levita madiodio mikasika ny fiaran'ny fanekena fa tsy fanompon'ny olon-tsotra tahaka ny oza na io zay ny nafaty azy ireo zany hoe rehefa malala ina natonga ny Davida nafantatra n'izany namerina namaky ny boky ny lalàna izy ary rehefa namerina namaky ny boky ny lalàna izy vao fantany hoe aikay zao ny sitrapon'Andriamanitra ay ny fanompon'Andriamanitra tsy vitaina amin'ny alalan'ny hafanam-potsotra fotsiny fa tsy maintsy ampanarahana ny sitrapon'Andriamanitra ihany rehefa manompo an'Andriamanitra isika dia tsy araka ny sitrapontsika fa tsy maintsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zay ny antsony hoe fahamasinan'Andriamanitra ny fanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fahamasinana dia fanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe satria ianao manompo an'Andriamanitra satria ianao tia hanompo an'Andriamanitra tia mary fitian'Andriamanitra dia zao amin'izay tianao anaovana azy diso zany tsy amin'izay tianao anaovana azy mihitsy ny hanomponao an'Andriamanitra fa amin'izay tian'Andriamanitra hanaovana ny fanompona azy ihany ary zay navoan'i Davida teto kanefa zao rehefa nidongy Davida dia Andriamanitra tsy tezitra tamin'ny Davida niandry Davida niandry Andriamanitra nampandresen'Andriamanitra ihany tamin'ny adiny tamin'ny Filistiny Davida na dia nidongy azy Davida rehefa maty oza dia nidongy Davida tsy nety nitondra ny fiaran'ny fanekena ka ny Jerosalema tsony izy dia navelany tao kanjo mbola nampandresen'Andriamanitra tamin'ny adiny ihany Davida tsy hoe namaly faty Andriamanitra sanatria hoe ny fiaran'ny fanekena ary narinao tany an-tranona Bededomina zany dia tsy ampandreseko amin'ny Filistiny ianao tsy zay Andriamanitra tsy tezitra tamin'ny Davida mihitsy Andriamanitra satria fantany fa izao tiany Davida Andriamanitra ary fitiavany Davida n'Andriamanitra dia tsy ahatafandrimandry ny Davida ametra-panontaniana amin'ny hoe misy zavatra tsy tena mazava tsy tokony tsy tokony hiafaty olona amin'ny fiaran'ny fanekena fa amelona aza fa misy zavatra tsy mety ao ary dia hitan'ny Davida ihany izy aty aoriana vokatry ny famakin'ny zoatra masina rehefa malala inona ny hevim-panahy ity tantara voalohany toko 420 mifamaty 320 sy 320 ty rehefa malala dia izao ny fametrahanao fanontaniana mandrakariva amin'Andriamanitra ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra azonao resahana Andriamanitra azonao metraham-panontaniana ary mamaly rehefa metrahana fanontaniana rehefa malala rehefa ao anatin'ny ady sarotra isika dia mametraha fanontaniana ny tompo ary inona no metrahana ilay fanontaniana ny tompo inona nampiasain'i Davida ny soratra masina ny boky ny lalàna vakio tsara ny toko 320 ny soratra masina zay ny voalohany tamin'ny andro Davida koa mbola nisy fomba hafa tamin'ny andro mpisorona nisy ilay ataontsika hoe Orima sy Tomima lay vato tao anatin'ny tratran'akanjon'ny mpisorona dia rehefa Orima no potra dia manaiky hoe eny rehefa Tomima mivoaka dia tsy Orima fahazavana Tomima fahatanterahana dia izao ohatra amin'iteny zamana hoe hiakatra andeha hanafika ny Filistina ve zay ka manontany ny mpisorona dia
dia le vato tena mitovy mihitsy dia avoaka misorona vao anaty tratranakanjo le vato ka raha horima no mivoaka dika zany eny afaka miatrika zany raha tomima no mivoaka dia tsy afaka mivoaka dia tsy miakatra zany amin'ity voalohany ity zany dia tahaka zany amin'ny andininy vavaloka hatramin'ny 20 dia horima no mivoaka hoe miakatra amin'ny andininy 13 dia tomima tsy miakatra zany hoe tiana tena afaka malala dia betsaka ao misotra masina fa maky ny fitaovana men'Andriamanitra antsika iresahana aminy afazarantsika sitrapoly fa tamin'ny andro ny mpisorona dia nisy ny horima sy timo nisy koa ny efôda aza zay mbola nampiasay misy koa ny fa mipaminany zay tenenan'Andriamanitra amin'ny vatana tahaka ny Jeremia ry Ezekela oba ty mpaminany tenenan'Andriamanitra amin'ny vatana zay indray dia pitsihany fanamasina rehefa mpaminany ka mampahafantatra amin'ny mpanjaka hoe zao no tokony atao fa izao na inona fitaovana dolo ihany reny avako malala fitaovana ihany ny horima fitaovana ihany ny tomima fitaovana ny efôda fitaovana ny sotra masina fa izao ny zava-dehibe dia ity mametra-panontaniana ve isika amin'Andriamanitra amin'ny hoe rehefa tojo iatrika zava-jarotra iatrika sa tsy iatrika iakatra sa tsy iakatra avako malala ny antoky ny fandresena eto dia izao ny firesahana sy ny fanontaniana amin'Andriamanitra ary io tototra efa metraha-panontaniana amin'Andriamanitra io afaka dia ny valitenin'Andriamanitra dia valiteny zay tena tsy miankina mihitsy amin'izay nataontsika tamin'Andriamanitra fa miankina amin'ny fahatokisantsika n'Andriamanitra raha ohatra ka sanatria Andriamanitra raha tsy fanahy Andriamanitra dia nataony resy Davida ekenao aza ny fiaraha fanekenako sy ny rarahinao navelanao tao ananana tao no zany dia toko resy ianao tsy zay Andriamanitra fa naninana mpandreseny Davida satria tia otsika teo fa izao koa satria nahatoky azy ka namety nanankina ny zavatra hita teo am-pelantanana dia tsy nisainy Jehovah heliko zany ny faniriany Davida ka tsy tanteraka rehefa malala ny zava-dehibe dia izao hampandresen'Andriamanitra isika tsy hoe tsara hampandresen'Andriamanitra isika tsy hoe koa hoe na inona ny mety fa hampandresen'Andriamanitra isika rehefa miankina aminy ny atao hoe miankina aminy dia mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanany hoe inona tompo ny tokony ataoko fa ny faharoa farany rehefa malala dia izao rehefa hiatrika ny ady ary Davida ka nandresy ny ady dikana voalohany nandresy tonga indray ny Filistina amin'ny okadiny 20 nanafika indray dia inona sehoan'ny boky ny tantara nanontany Andriamanitra indray Davida manao hoe hanentsika ve sa ahoana dia hoy ny tompo tamana hoe aza manentsika anao fa tsy loatsy ifanojo aminao ihany izy zany hoe ny asehoan'ny boky tantara dia lay Andriamanitra tena mpitaritafika ny dikany teny hoe Yahvé Tsabaoth amin'ny teny Hebreo teny hoe lay Jehova tsy toy lay Jehova mpitaritafika lay Jehova jeneraly mpitaritafika ary eto tena asehon'ny boky tantara mihitsy ay Andriamanitra ataontsika hoe tena manana tetikady mihitsy hampandresan'ny mpanompo Andriamanitra mpitaritafika io teneny manao hoe ary Andriamanitra namely ny fiainamela Filistina ary miainga amin'izay fa Andriamanitra mialohanao zava-dehibe kely afaka malala zany hoe ianao manana ady hatrehana firenena manana ady hatrehana dia Andriamanitra melo azy Andriamanitra ny tompo marika hampandresy dia afaka malala inona ny fanalahidiny zany ny fametrahanao fanontaniana sy ny firesahanao amin'Andriamanitra ny fiankinanao amin'Andriamanitra zany dia afaka zany fiankinana zany dia tsotra finoana no heviny zany fiankinana zany dia fametrahana ny zavatra rehetra vavaka no heviny zany fiankinana zany dia finoana sy fanatenana fifaliana fandresena dia afaka malala eto mpamagnanana dia mampahirenao ary ho tahaka ny Davida mety betsaka Filistina eo amin'ny fiainanao aretiny io tebiteby io asy io fifandraisana amin'ny namana io zavatra manaingana isan-karazany io mety betsaka zany fa izao matoky fa ampandresen'Andriamanitra tahaka ny Davida ianao rehefa miankina amin'Andriamanitra rehefa mifikitra amin'Andriamanitra dia ampandresen'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mamely ny azy angahiay Andriamanitra tsy manary ny azy fa Andriamanitra mampandresy ny azy mandrakariva ivavaka isika tompo misotranao zahay fa Andriamanitra be famindram-po ianao Andriamanitra miantra sy mamelona anay ary mikarakara anay
amin'izay mety ho zavatsarotra lalovana na fahavalotrehana na zava-manahirana dia tao aminao zahay antany ny sitraponao tsy andeha amin'ny fahazarana. Tao aminao fa nisan'andronay dia vaovao mandrakariva ary ny fomba fiasanao Andriamanitra dia tsy tsenjery akory fa miova arak'izay fantatra fa mahasoanay. Tompo dia mampahirezanay ary aok'izahay ametraka ny fiainanay eo am-pelatananao. Tsy ny tsenjerim-piainanay isan'andro no entinay miarika ny ampito sy ny hoavy fa ny zava-baovao entinao amin'ny fitondrana ny fiainanay. Fa dia indreto izay mametraka ny fiainanay ambany fahasoavanao mba ho mpandresy tahaka ny Davida satria miankina aminao, mahatoky anao. Misaotra Jesosy. Amen.